Tratran'ny polisy misahana ny adeloka bevava namoaka vaovao maniratsira ny mpitondra fanjakana atao amin'ny Facebook ny lehilahy iray telo amin'ny telopolo taona ny herinandro lasa teo. Nampidirina ponja avy hatrany ilay lehilahy tao ny fakana ambavany azy fampiasana sarina olo-mpanjakana hatramin'ny filoham-pirenena tao anaty vaovao mamofady faniratsirana olona ao anatin'ny Facebook ary fanaratsiana olona no antony nampidirana azy amponja rantatitra hatrany. Tsy maintsy hiara-nisazy avokoa ny olona rehetra mingavinga ao anatin'ny Facebook ny tambadrotra serasera ho hatrany ny polisy ny-pirenena. Zora-Barjona, Rivo Andrenaritsoanina. Nitondra narana fa na ilay antsoina hoe compte fake ity lehilahy ity ary sarina vehivavy vahiny no ataony eo amin'ny fanokafana ny pejiny tao anaty Facebook. Soratra sy sary miendrika fanalambaraka fiainan'olona manokana na olo-mpanjakana hatramin'ny filoham-pirenena no antony isamborana azy. Miditra ao anatin'ny vondrona vaovaontsika eto Madagasikara izy ary ao no manaparitaka ny sary sy ny soratra. Taorian'ny fanadihadiana nataon'ny polisy-pirenena no nahafantarana fa manana compte maromaro izy ary misy olona manakarama azy anaratsy olona sy andefa sary mamofady. Efa nahitra ponja vonjomaika ity lehilahy ity amin'izao ary naiky ny eloka vitany. Laza ny ministra filaminana anatiny fa fitoriana miisa 320 no efa voarainy ny polisy misahana ny eloka behivavy mikasika ny fanalambaraka amin'ny alalan'ny Facebook. Olona 12 no efa nahitatra ponja vonjomaika no ny fanalambaraka ataon'ny olona amin'ny alalan'ny Facebook sy ny tambazotra tserasera. Akoatra ny fanalambaraka efa mahazovana ihany koa ny fisolokiana amin'ny alalan'ny Facebook. Tsy maintsy hiara-nisazy enzana ny olona tratra manalabaraka sy misoloky olona amin'ny alalan'ny Facebook sy ny tambazotra tserasera ho hiatran'ny ministra ny filaminana anatiny. Nahiditra amponja vonjomaika i Stefano lehilahy iray telo amin'ny telopolo taona voaroroy ho naniratsira olon-tsotra sy olo-mpanjakana ary mpitondra teo aloha tamin'ny alalan'ny tambazotra tserasera Facebook. Ny sabotsy teo no niakatra fitsarana ny raharaha. Ny alohan'izay anefa efa nisy ny fisavana ifotony nataony teo anivon'ny brigady misahana ny eloka bevava teny an-tranony teny Tosy. Rehefa nataony fisavana dia hita tao anatin'ny solosaina fa manana compte Facebook maromaro ity lehilahy ity. Nahitana puso maromaro tao aminy ka tamin'izay no nahafana nanao fanadihadiana nanaporofoana fa izy tokoa no tompon'ilay compte izay nesina nanalabaraka sy naniratsira teny amin'ny tambazotra Facebook. Niaiky ny lehilahy tamin'ny fanadihadiana azy fa nanalabaraka tamin'ny Facebook ary nandika ireo lalàna voatondro anatin'ny lalàna mifeny cybercriminalité eto amintsika. Tanàna vonjomaika any Antanimora ity lehilahy ity miandry ny fitsarana azy. Mariana fa raha ny lalàna mikasika ny cybercriminalité eto amintsika saziana 2 taona hatramin'ny 5 taona hatranomaizina miampy lamandy 2 tapitrisa hatramin'ny 100 tapitrisa ariary ny tranga toy ity.